Fahalymiarabantsika tsirairavindray ohatra ity zoma maraina fa 13 volana jiona ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombonandro indray fa atsika miaona aminy fa atsika mamita andreo andraikitsika ihany koa ary fa atsika indrindra mandray ny fahasoavany alohandirantsika ny amin'ny mofinainana io dia vavaksika ny tompo Andriamanitra eo mbola vempisaoranao hatrany izahay noho ny amin'ny tombontsoana izay omenao anay misaotra anay ihany koa mihay sy mitahiny ankohonana tsirairay avy eto misaotra anao tompo manome zavatsoa anay ihany koa amin'izao maraina izao misaotra miainy ny fivavakay ary misaotra ihany koa mitondra anay amin'ny ambony hatrany mitenena tompo fa voninkenao anao izay aminaran'i Jesosy amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ahoreno eo amin'ilay vatolampy ny toetranao. Ilaina amin'ny Salamo fa 3:7 sy ny 7:10 manao hoe satria nialona ny perehare aho raha nahita ny fiadanan'ny ratsy fanahy mandrapiditra tao amin'ny fitoera-masin'Andriamanitra ka nihevitra an'izay ho farany. Amen. Ny dingana voalohany indrindra eo amin'ny lalan'ny fiainana dia ny fibanjinan'Andriamanitra sy ny fahatahorana azy mandraka rehefa. Manatombo ny feon'ny fieritreretana ny fiviliana indray mandeha amin'ny fahitsiana ara-pitondran-tena ary manokatra varavarana hiteran'ny fakapana hafa indray. Asaina mity an'Andriamanitra amin'ny fitiavana ambony indrindra isika ary koa mitinina amantsika tahaka ny tenantsika. Asehon'ny fanandramana andavanandro anefa ny fanaovany tsinotsinona n'izany lalàna izany. Ny fahamarinana eo amin'ny raharaha sy ny fahitsim-pitondran-tena no azahoana sitraka eo mason'Andriamanitra ary koa mahatonga ny lehilahy sy ny vehivavy ho fitahiana ho an'ny tenany sy ho an'ny fiarahamonina. Eo anivon'ny fakapana samihafa izay mamely azy anefa dia toa tsy azo heverina ny hiazonana ny fieritreretana dio sy ny ahazahoana ny fankasitrahan'ny lanitra raha tsy eo ny fanampian'Andriamanitra sy ny fitsim-piainana ity sy ny fahatokiana noho ny amin'ny fanitsiana. Tokony ho tia mihoatra noho ny harena ny toetra ankasitran'Andriamanitra sy ny olona. Tokony hivelatra sy ho lalina tsara ny fototra izay miorina eo amin'i Jesosy Kristy vatolampy. Betsaka ary tena maro no milaza fa ho tojo fatiantoka izy ireo raha tsy kinga sy mijery izay mety ho tombotsoany. Manan-karena ireo namany izay tsy mahatoky, izay makatombo ny feno fitiavan-tena. Izy ireo kosa na dia miezaka hanaraka amin'ny fomba entitra ny fitsipiky ny Baiboly aza dia tsy mahazo tombony betsaka tahaka izany. Moa mahita ny ho avy ireo olona ireo ve? Sa manjavozavo loatra ny maso ny vokatry ny fitiavana ny zavatra izao tontolo izao ka tsy hitany fa tsy eto amin'ity tontolo ity no azahoana ny valisoan'ny fahitsiana sy ny fahamendrehany. Itsakelan'izany tsy misy intsony ny toerana ho an'ny fahamendrehana sy ny fahatokiana eto amin'izany izao tontolo izao ity. Move ny fahombiazana araka izao tontolo izao ihany no ataon'Andriamanitra valisoan'ny fahitsiana. Efa vita tombo-kavatsa eo am-pelantanany ny anaran'izy ireo toy ny mpandova voninahitra izay maharitra sy harena sy tsy mety ho loha. Aoka kosa isika anana fibanjinana lavitra mihoatra n'ireo sasany izay mitady tombotsoa eto amin'ity tany ity fa fantatsika fa efa nahazo valisoa sy tombotsoa amin'Andriamanitra isika dia namonjeny antsika ka manosika antsika hanao ny fahamarinana hatrany. Amen. Ianay tsara indrindra an-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izay raha io mba meo fisainana vaovao hatrany ka hanaraka anao ary hanao ny marina sy ny hitsiny hatrany. Tsy hoe noho ny fandraisana valisoa avy aminao fa satria efa voavonjinao izahay ary efa miandrandra ny lanitra sahady. Aminaran'i Jesosy. Amen. Saruvi
miaro